amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo no rabako anareo rehetra na aiza iza misy anareo manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavotana ao Kristy zay ndraiky etako ny mpitandrina sofiny arina ramboasona ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ade ho tanteraka amintsika avokoa ny fikasandriamanitra sapon zay antony natonga azy name mpamonjy azo antoka dia Jesosy Kristy avy a Nazareta. I ten'Andriamanitra dia misy zava-miafina asarom-patarina ihany koa kanefa de men'Andriamanitra ny fanamasina mba azotsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Koa zany de hivavaka tsika mba azon'Andriamanitra manampy antsika satria izy ny tompon'ny teny mba ho tanteraka ny teniny hoe anome sainanao aho, ampafantatra ny lalakalenao aho, hitsinjanao masoko an'olo-tsainanao aho ka dia hivavaka itsika. Misaotranao zay Andriamanitra mifamindramponao fa tanteraka zao fotoana zao ka dia misaotranao aho noho ny fahasoavanao sy famindramponao fianao no ame saina fahendrena fahalalana ty mpanombotsy masoa ity ary ametraka ny teny eo mivavako mba atanteraka ny fikarasanao ary hitondro zany any am'ireo olona rehetra erany zao tolo zao izay manaraka ary koa miaino zao fandaran'izao ka de ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zatra ny dinitsika teto dia zava-dehibe tokoa tsy nino Maria Magdalena fa tsangana tamaty Jesosy. Tena nitsangana tamaty koa Jesosy ary porofony zany de voalaza fa tsy miova maly mandrakizay izy mbola manao famantarana fahagagana manangana amin'ny maty. Ka anio ndray tsika de andinika ny ten'Andriamanitra mikasika amin'ny hoe Adama voalohany sy Adama farany satria ny Adama voalohany de vadiny Eva, Adama farany raha voalaza amin'ny baiboly ny jerena de tsy iza fa Jesosy Kristy Tompo. Ka hodinitsika ao amin'ny soratra masina izany satria ilaina raha nanota zao tolo zao dia Eva no ninana amin'ny voankazo voalohany de zao voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa, Timoty voalohany toko faharoa andininy 3:10 sy 4:10. Timoty voalohany toko faharoa andininy 3:10 sy 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa Adama no natao voalohany vao Eva ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Raha ninana amin'ny voankazo Eva noho ny famitana nataon'ny Satana le menarana ela tany Saedena dia zao nagaga tsy nisy ovana tao amin'ny Eva, tsy niova i Adama, tsy nisy fiovana zao tontolo zao. Raha dinihina zany dia tsy niditra tato am'izao tontolo zao ny ota tsy tamin'ny alalan'ny Eva fa nanota tokoa Eva fa mahagaga ny fanambarana ny sotra masina araka ny voalaza amin'ny Romanina toko 5 de zao ny voalaza ary mahagaga Romanina toko 5 ny andininy 12 zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Romanina toko 5 andininy 12 koa izany de tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ko am'izao tontolo zao ary ny ota no nidirana ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Eto amin'ity baiboly teny malagasy ity dia voalaza fa hoe avy tamin'ny olona iray no nidiran'ny ota eto am'izao tontolo zao. Tsy ho faritra io zany hoe i Adama ve sa Eva fa ny baiboly te frantsay kosa de mahamaritra tsara mazava ny fanambarany satria nazavoainy ao tsara hoe iza io olona iray io satria ny olona iray zany tsy fantatry na vehivavy na lehilahy fa zao mivoalaza kosa ary am'ty teny ity Romains chapitre 5 verset 12, Romains chapitre 5 verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur toutes les hommes parce que tous ont péché. Il y a des maïtatsar. Oui, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray i Adama no natonga ny ota teo am'izao tontolo zao. Ary zay no natonga amin'ny fanambarana hoe raha nihinana voankazo Eva, voafitaka izy, fi Adama tsy mba voafitaka. Eva voafitaka fa Adama tsy mba voafitaka. Satria Adama dia nihinana ny voankazo noho ny fitiavany an'i Eva voavonjy ary noho ny finoana an'Andriamanitra tsy hanary azy. Satria rehefa nihinana ny voankazo i Adama dia ara-maty amin'ny vadiny, ary rehefa nihinana izy dia niova zao rehetrarehetra zao, niova tanteraka, lasa nitanjaka izy voaozona ny tany. Ary zay zany zavatra nitranga i Adama le voalohany no raha vao nihinana satria nini tsy voafitaka izy a fa nininana satria tia monjy ny vadiny izy ka raha mihinana voankazo izy dia niny kosa hoe Andriamanitra monjy azy tsy hamelana izy mivady ho very, mahavitiavana azy mpamindra fo ary mpamela heloka. Mbola misy fanazavana ny am'izany moa hoe fanazavatsika ny hoe nahoany Adama no nihinana voankazo. Fa toizatsika amin'ny famakiana ny Tenandriamanitra Romanina 5 any, ny andininy 3 sy 4. Ny andininy 3 sy 4. Vakitsika aloha ny andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hatrany alohan'ny lalàna azy dia nisy ota tamin'izao tontolo zao, nefa tsy saina ny ota raha tsy nisy lalàna. Eto zany tsika dia mandinika zao manomboka teo amin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy. Adama nanota io dia tsisy lalàna, dia nanota ny olona nefa tsy nisain'Andriamanitra ny fahotana. Zao kosa nefa maty izy satria le ota manandevo araka nyvoalaza any amin'ny Korintianina 2:5. Andiny eny amin'ny 50. Korintianina 2:5 andiny eny amin'ny 50. Korintianina 2:5 andiny eny amin'ny 50 aminaran'i Jesosy. Fa ny ota no fandronana ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Le ota manandevo zay ao anatin'ny olona rehefa nazavatsika tany aloha fa hoy ny apôstôly Paoly hoe tsy nisitrako no ataoko fa ny halako no ataoko. Raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy za tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko. Le ota manandevo zay nilazain'i Jesosy hoe zay rehetra manota dia andevon'ny ota no niteraka fahafatesana ho andreo olona teo an'elelan'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy zay tsy nisy lalàna. Niara-ny fahafatesana izy eo no le ota manandevo tao aminy. Toizatsika ny andininy Romanina 5 ny andininy 4. Romanina 5 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahako nanontany Adama azy zay tandindony lay ho azy. Nanomboka teo amin'ny Adama nanota ka teo amin'ny Mosesy nanomezany lalàna dia niara-ny fahafatesana ny olona, na dia tsy nisaina aza ny fahotana izy eo satria tsy nisy lalàna teo, tsisy lalàna. Satria nahoana tsy mba nanota tahaka nanontany Adama izy ireo. I Adama nandika lalàna azy inaninareo ny hazo eo voansa fa lalàna ny ratsy ny tsara fa amin'ny andro zay inaninareo azy dia ho fatoko ianareo. Nininihina ny Adama no fitiava amin'ny vadiny mba hovonjena hiara-maty amin'ny vadiny satria nino izy fa Andriamanitra tsy hamela azy na fa no mahafitiavana an'Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka dia fantany fa amonjy azy Andriamanitra tsy hamela azy ho very. Dia ninana izy dia minazava tokoa fa namonjy tokoa Andriamanitra tamin'ny nanomezany zao tontolo zao mpamonjy azy antoka dia Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mazava dia mazava zany fa i Adama no natonga ny ota mandevo teto am'izao tontolo zao ka niteraka amin'ny fahafatesana fisarana tamin'Andriamanitra satria ny fitiava mivady ny vonjena ary ny finoana an'Andriamanitra fantany fa amonjy zao tontolo zao. Raha dinitsika ny teny eto amin'ny Romanina 5 andiny 4.
amin'ny anaran'i jesosy averiko manao hoe fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny adama ka hatramin'ny mosesy na dia tam'izay tsy nanota tahaka nanontany adama azy lay tandindon'le ho avy. Adama nandika lalàna azy nananao ty azo voan'ny sa ity fa amin'ny andro zay nanao azy de fa tokoa ianao mihinana izy voadika lalàna. Fa reto olo atao nanelan'ny adama sy mosesy, adama nanota ka hatreo mosesy nanomezana ny lalàna, tsisy lalàna teo de tsy nisaina ny fahotany zao fa niara ny fahafatesana kosa zareo a noho ny ota manandevo efa tao aminy. Voalaza eto fa adama de tandindon'lay ho avy, tandindon'lay ho avy, iza moa zany ho ao zany de alovaka itsika nyty frantsay amin'ny fanambarana io hoe i adama dia tandindon'lay ho avy. Romains chapitre 5 verset 14, Romains chapitre 5 verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Averiko ndray teny, je relis Romains chapitre 5 verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà cette fois. Adama de tandindony endrik'ilay ho avy. Zay voalaza eto. Ka anjarantsika zany ny satria raha dinihina am'le teny frantsay teo de hoe figure de celui qui devait venir. Zavatra lehibe zay ary iza io voalaza hoe endrika ho avy io de anjarantsika ny matoky tsara fa tsy iza io fa Jesosy Kristy tompo. Zay mihitsy nilaza am'teny voalaza eto hoe Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adama de tandindon'lay ho avy. Iza moa ho avy io de arahantsika ary afantarantsika hoe Jesosy Kristy no ho avy io. Ny fahafatesana zany de tonga tamin'ny alalan'ny Adama. I Adama no tonga n'io fahafatesana io, fahafatesana ra-panahy, niala ny tomanandeha, niala ny fanamasina, de ny tomandeha tonga amin'ny olona, maty ara-panahy le olona. Fa maty ara-pasasa kosa, maty ara-batana. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 de misy fanambarana toy zao satria nyresaka fahafatesantsika ary misy koa ny fitsanganany maty. Raha ny fitsanganany maty aloha de voalaza fa Jesosy Kristy ny voalaza. Zao ary ny voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20, 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Korintiana voalohany toko 10:20, 4:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha tsy natsangany Kristy de foana ny finoanareo ary foana koa ny finoanareo. Raha tsy nitsanga tamaty Jesosy de tsisy fitsangana maty foana ny finoana. Ny andininy 5:20 menaran'i Jesosy Kristy tompo de hitako vavolombelona mandainga ny amin'ny an'Andriamanitra izakay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana azy, nanangana ny Kristy, nefa raha tsy natsangana ny maty de tsy mba natsangana izy. Ny andininy 7:20 fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa azy de tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy de foana ny fonareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Eto zany de misy fanazana fa nitsangana tamaty Jesosy, fa raha tsy natsangana izy dia tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ny olona. Ahoana moa na tonga ny fahafatesana? De zao ary ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 ihany. Korintiana voalohany toko 10:20 ny andininy 2:20 sy 2:20. Korintiana voalohany toko 10:20 andininy 2:20 sy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ary sandatry ny olona zay iray no nisehony fahafatesana averiko le mandeha ary satria ny olona ray no nisehony ny fahafatesana de ny olona ray kosa nisehony ny fitsanganany maty olona iray nisehony ny fahafatesana de ny olona ray kosa nisehony ny fitsanganany maty ahoany zany indindro am'roapolo fa tahaky ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no avelomany olona rehetra kosa ao am' Kristy adama ny nanota de niara amy fahafatesana na ara-panahy na ara-nofo ny ato hoe ara-panahy niala amy fanamasina de nota mandevony tonga tao araky nofo le olona maty izy maty ara-panahy izy zany zay na tonga amy baiboly amin'ny Efesiana mba tsara fataratsika ihany zany fa tsy maintsy mivelomina ny olona maty ara-panahy Efesiana toko faharoa Efesiana toko faharoa ary ny andininy efatra sy ny dimy Efesiana toko faharoa andiny efatra sy ny dimy amin'anaran'i Jesosy fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po no ny lehibe fitiavana zay nitiavana antsika na de fonimbola maty ny fahadisoana asika dia navelo antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana amin'izay anareo maty aloha no ny fahotana mitombona ve zany Efesiana toko faharoa andininy voalohany Efesiana toko faharoa andininy voalohany amin'anaran'i Jesosy ary tianareo de efa novelomina fonimbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo ny olona ao anatin'ny fahotana zany a de maty ara-panahy firazana azy zany tsy mana mifanamasina fa ny maty any am-pasana de maty ara-nofo azay zany na tonga ny Korintiana voalohany toko dimy amby folo ny andininy roa amby roapolo zay mifamvakitsika fa averina mianaran'i Jesosy Kristy tompo fa tahaky ny afatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no avelomany olona rehetra kosa ao am' Kristy i adama ny nanota maty izy dy zao miara amy fahafatesana avokoa ny taranany rehetra fa amin'ny alalan'i Jesosy fononan'i Jesosy Kristy tompo no ny fanavotana ao am' Jesosy de ny olona zay mino velona ara-panahy aloha avy eo kosa rehefa ho avy Jesosy atsangana maty ao am-pasana ho any an-danitra zay ny zavatra voalaza araka voalaza eto amin'ny andininy telo amby roapolo Korintiana voalohany toko dimy amby folo andininy telo amby roapolo Korintiana voalohany toko dimy amby folo andininy telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nefa samy amin'ny filarany avy Kristy no santatry rehefa afaky zany de zay an Kristy amy fiaviany ny fitsanganana maty ara-bata miala vao am'fasana zany a Jesosy Kristy no santatra nitsangana tamaty tsy maty intsony tsy manan-kery amin'ny fahafatesana ary rehefa ho avy izy am'rao lanitra haka ny olony atsangany amy maty kosa ny olona zay rehetra mino ao aminy zay zany a ny fanambarana eo am'ty fahafatesana sy fahavelomany ity no mahitatsika ny amin'ny hoe adama voalohany sy adama farany satria nahoana moa Korintiana voalohany toko dimy amby folo andininy eny amby roapolo Korintiana voalohany toko dimy amby folo andininy eny amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena eto zany no madisiky ny akamaroan'ny kristianina maro ny fahafatesana nge fahavalo e fahavalo ny fahafatesana rehefa maty ny olona tsy mbola misy lasany an-danitra zany ny fanahany rehefa maty de maty araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy zay manota no faty am'ty frantsay de milaza tsara hoe l'homme qui pêche c'est celle qui mourra ny fanahy zay nanota no faty ka miara maty levony eo fa rehefa ho avy Jesosy anangana ny olona maty de mitsangana koa ny olona tena fahadisoana lehibe mihitsy ny ataon'ny malagasy hoe rehefa maty ny olona de hoe natsony ray hody any aminy ka raha natsony ray hody any aminy nahoana ny malahelo nahoana ny mitomany fa maty izy de maty ny ten'Andriamanitra mihitsy no milaza any ampitoroteny fa rehefa maty ny olona de maty tokoa tsisy fahavelomany mihitsy fa ditry ny fanambaran'ny olona ny etretrina hoe maty anka mahatonga reo atao hoe vazaha tsy lasa tsy mino an'Andriamanitra satria ny olona miteny hoe lasa ny-danitra aiza lasa ny-danitra eo osy zao nge voalaza ao ampitoroteny toko fasivy e mpitoroteny toko fasivy andininy efatra ka hatramin'ny
fahenina pitoroteny toko fasivy andiny efatra ka hatramy fahenina amin'ny anaran'i jesosy manao hoe andininy efatra aloha fa zay rehetra isan'ny velona de mbola antenaina fa ny amboa velona no tsara noho ny leona maty. Etsika de mahita fa zao ny ola velona mbola misy antenaina afaka manampy ny fianakaviany, miasa, mamelona, mikarakara, manambady, miteraka ny sisa, manao trano, manao ny rehetrarehetra. Fa maty sisy antenaina, tsy mahavita ny inona tsony ny aminy. Zay no natonga ny teny hoe ny amboa velona ny tsara noho ny leona maty. Ny amboa velona entina miandra, miandry tanàna. Fa ny leona maty tsy azo anaovana sirika tsony, tsy anaovana ny inona tsony. Ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, pitoroteny toko fasivy andininy fahadimy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba malala na inona inona, tsy manana valim-pitiny tsony izy, fa adino fahatsirovana azy. Maty tsy malala ny inona, rehefa maty de maty, fa tsisy azo antenaina. Ny andininy enina, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, de samy efa levona ela sady tsy manana anjarany tsy mandrakizay atao aty ambany masoandro izy. Maty, efa maty de maty. Azay zany a, vao fitaky satana ny olona, raha ndresaka tamin'ny Adama, tamin'ny Eva izy, tsy ho fatotsy akory anareo fa ho tahaka an'Andriamanitra. Teny heveriny olona tsy mety mahatahaka an'Andriamanitra tokoa ny olona, tenin'ny satana igny, fa Andriamanitra kosa miteny ho faty koa anao raha vao mihinana ny voankazo io ny Adama. Raha iverina antsika ny ten'Andriamanitra ny Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo, de misy fanambarana toy izao. Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo, de hitatsika eto fa zava-dehibe ny teny am'le hoe maty sy ny fahavelomana. Korintianina voalohany toko fa dimy amby folo andininy roa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko fa dimy amby folo andininy roa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty, afafika amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Raha ny fitsangana maty ao am-pasana zany de zao, maty izy loha, alevona, de loha. Fa rehefa nitsangana tamaty izy de tsy loha intsony. Zay zany voalaza amin'ny Baiboly. De toy izany koa ny andininy telo amby efapolo. Korintianina voalohany fa dimy amby folo andininy telo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Afafika amin'ny fahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafika amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny kiry. Ahoana ny hevitra any? Afafika amin'ny fahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Inona ny hevitra zany? Diko ny afafy de maty. Mba maty. Malemy izy, araky nofo de maty. Kanefa avy eo satria mpanoty izy, araky nofo de maty, alevona, zay hoe fahalemena. Rehefa atsangana maty izy, de atsangana ho tonga zanak'Andriamanitra tsy mety maty intsony. Zay le andininy tena amby fapolo tapany voalohany. Ary manaraka de afafika amin'ny afafika amin'ny fahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Io zany maty izy mpanota araky nofo, atsangana izy tonga zanak'Andriamanitra. Afafy izy amin'ny fahalemena, atsangana amin'ny kiry, zany hoe maty izy ara-nofo, atsangana kosa ho amin'ny fanamasina. Herin'ny fanamasina manangana azy fa tsy vita ny olombelona anatao hoe zanak'Andriamanitra. Toizatsika indray ny andininy efatra amby efapolo, dikany hoe afafy de hoe maty. Korintianina voalohany toko dimy amby folo andininy efatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Afafy tena araky ny fomba anaina izy, atsangana ho tena araky ny fomba-panahy koa. Raha misy tena araky ny fomba anaina, de misy araky ny fomba-panahy koa. Eto izy de maty tena araky ny fomba anaina izy. Adama de mananaina, satria fofinaina mahavelona no nahavelona azy. Ka dia araky ny tsika hitatsika eto, maty izy, miala ny fofinainy, de miaty izy. Zay ny mahatonga ny teny eto hoe afafy tena amin'ny fomba anaina izy, velona izy zany, maty izy, araky voany miala ny fofinainy, atsangana ho tena araky ny fomba-panahy. Zany hoe rehefa nitsangana maty,
dia lasa olona araky ny fanahy tahaka an' jesosy nitsanga tamaty tsy mety matsony tsy matsony tsy voatana ny rindrina tsy voatana ny pesanteur fa afa mihitsy zay le atao hoe olona araky ny fanahy veriko ny mandeha ny efatra amby efapolo te hoe afafy tena na vatana ny dikany hoe tena afafy vatana araky ny fombanaina izy atsangano vatana araky ny fombanaina le hoe tena de avandy hoe vatana raha misy tena na vatana araky ny fombanaina de misy araky ny fombam-panahy koa misy zany ny vatana na tena araky ny fombanaina tenantsika zao zany fofinaina mahavelona araky ny fombanaina fa Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamaty tsy maty intsony tsy manan-kery antsony fatesana araky ny fanahy lasa olona araky ny fanahy zany izy zany hoe mihinan-kanina izy rehefa nitsangana tamaty izy de tsy hita mpiandry tapoka teo vetivety eo de hitany eo anoloany eo miara-ny sakafo taminy izy rehefa ho any an-danitra izy de miakatra ho any an-danitra ary mahagaga fo zao tsisy hélicoptera tsisy fusée tsisy nina fo zao miakatra fotsiny zao izy naka an-danitra le olona araky ny fanahy vetivety izy zany de tonga tany an-danitra zay le olona araky fanahy ary olona araky fanahy io tsy laitra ny ota manandevo intsony tsy mahay manota intsony ary atao hoe zanak'Andriamanitra ka ny olona ao am' Jesosy zany de atao hoe olona araky ny fanahy zany hoe matory izy amin'Andriamanitra raha maty any am-pasana fa tsangana amin'ny fanahy zay zany vakisika farany Korintiana voalohany dimy amby folo any andiny dimy amby efapolo Korintiana voalohany toko fa dimy amby folo andiny dimy amby efapolo aminaran Jesosy ary araky zany koa no voasotra hoe Adama voalohany-da natao mananaina Adama farany natao fanahy mahavelona eo zany de mivoalaza le Adama voalohany-da vadiny Eva mananaina maty io araky nofo na levona fa Adama farany kosa araky ny fanahy masina nytorotorona azy tao amin'ny kibo Maria de tonga zanak'olona izy ary nitafy nofo-melona ary vonona maty nefa zao tsy laitra ny fahafatesana oazoniny izy satria tsy mba nanota ary zay natonga ny ten'Andriamanitra hoe tsy laitra ny zany fasina ho fatazoniny satria olona araky ny fanahy toy atsika manaraky io fanambarana io am'le hoe Adama voalohany sy Adama farany fahitantsika zany fa ny Adama voalohany Jesosy Kristy Adama voalohany Adama vadiny Eva azafady ary Adama farany de tsika fa Jesosy Kristy toy atsika ny fanazavana manaraka fa sao Andriamanitra amitsika rehetra fa de hivavaka atsika sotranao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavana sy famindramponao dia nazavaina taminay mihitsy fa ny ota manandevo na tonga ny fahafatesana amin'ny olombelona tamin'ny alalan'ny Adama zay ninina ny voankazo ary tamin'ny alalan'i Jesosy kosa le Adama farany de mitondra fiainana ho anay voalaza fa Adama vadiny Eva le voalohany-da de nitondra ny fahafatesana naharitra ny olona rehetra ny fahafatesana fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy posa de hitondra fiainana ho an'ny olona maro de ho anao ny dera ho anao misotro ny voninahitry Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sotry Andriamanitra amen alleluia veloma mandram-piona fosao Andriamanitra amintsika amanaraka indray ny tony amin'ny alalan'i Jesosy